Fianarana hanitry tena izany no iantsonanao indray hanasananao mpitiavana amin'ity maraina ny alahady voalohan'ny volana desambra ity. Nasako anao sy nakohonanao mpitiavana izany. Faly miarabantsika rehetra indray tafahoana soamantsara amin'ity herinandro vaovao ity afaka hiaraka andinika indray ny ten'Andriamanitra isika. Faly aho miaraka aminao ary miarabantsika rehetrarehetra any amin'ny toerana izay misy anao any. Ny fiadanan'ny tompo any ho anao sy ny ankohonanao arapaina amin'ny fomba manokana ihany koa ireo izay samba ny fomba tafaraka amin'ity fotoana ity. Ny faniriana dia samy ahita fifaliana isika ary samy ahazo ny akantony ten'Andriamanitra izay rahantsika mandinika. Mialohan'ny andiniantsika izany lohahevitra izany dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao indray izahay fa atao fahahoana soamantsara amin'izao herinandro vaovao izao hiaraka hanohy indray ny fandiniana ny teninao izahay. Mamela ny helokay sy ny tsy fahatanteranay ary eo kosa ny fanenao masina sy ny fahasoavanao mba harotsaka ao aminay sy izay miaino izao fandarana izao ka hitondra fifaliana sy hitondra fitahinao anay ny teninao. Noho ny amin'ny anarana Jesosy nangatany ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, fianarana hanitry tena izany no lohahevitra rahantsika mandinika amin'ity androany ity. Na ny miafatra faraparany ho an'ny mpianany Jesosy. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona 7:10 ka hatrany amin'ny Jaona 7:10 no mitanisa ireo afatra izay napetraka Jesosy manome toromarika ary io afatrafatra ireo dia toromarika izay mba ahafahan'izy ireo mikasika ny hiatrika sy mikasika ny amin'ny ho avy. Izany afatra napetraka Jesosy izany dia mitovy amin'ny afatra izay napetrak'i Mosesy tamin'ireo zanak'Israely ao amin'ny bokon'ny Deutéronomie. Mitovy ihany koa tamin'ilay tsodrana nataon'i Jakoba ho an'ny zanany ary afatrafatra Davida tamin'ny Salomona ary ny endrikendrik'ilay afatra napetraka Jesosy dia mitovitovy amin'ireo afatra izay nampitaina tamintsika ireo. Nampionona ny mpianatra Jesosy mikasika ny amin'ny tsy maintsy andehanana, izany hoe hifandao izy ireo. Ary dia nanome toky Jesosy fa haniraka solotena dia ny fanahy masina izy ny amin'izay. Mialohan'izany anefa dia nambarany fa hisy fahoriana ary dia niantso ny mpianatra izy mba hatoky hatramin'ny farany. Fa ny androany dia ho resantsika ny afatra voalohany mba ahafahan'ny mpianatra mitoetra ho matoky, ahafahan'ny mpianatra miatrika ny ho avy dia ny afatra voalohany no jerentsika ary afatra tena manan-danja amin'ny maha-kristianina. Ny kristianina dia izay voasoratra amin'ny filazantsarany Jaona 7:10 manomboka amin'ny 1:1 izany ka hatrany amin'ny 1:20 ny tantara izay milaza amin'izany. Amin'io tantara io dia ahitantsika endrika toe-javatra anankiray, kolotsaina anankiray. Fa tamin'ny andro Jesosy mantsy ny ankamaroan'ny olona dia kapa no anaovana. Misy aza moa tsy mikiraro ary dia vetivety dia feno vovoka sy maloto ny tongotra. Azonao an-tsaina angamba ny toe-javatra mitranga tamin'izany. Ary fomba ny mpanompo na ny atao hoe mpiasa tamin'izany fotoana izany dia ny manasa ny tongotra ireo izay tonga ao anatin'ny tokantrano anankiray mba hisakafo. Tao amin'ny toe-javatra ity tokoa mantsy dia niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy ny sakafo faraparana izany tamin'ny fotoana io ary tsy nisy mpanompo hanao izany asa ny fanasa tongotra izany. Hitantsika amin'ny Jaona 7:10 ilay toe-javatra ary izao no voalaza eo amin'ny 2:2 ary mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva ary Jodasy Iskariota sahanaky Simona efa nomeny devoly-saina rahateo mba hamadika azy. Sady fantatra Jesosy koa fa ny ray efa nanotra ny zavatra rehetra eo an-tanany ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no hiverenany dia nitsanga teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaona ka nisikinany. Inona ny zavatra nitranga teto teo am-pisakafoanana dia gaga ny mpianatra fa nitsangana Jesosy. Ary zavatra nataony dia izao nanasa ny tongotry ny mpianatra
teo amin'ny zareo tamin'ny andro Jesosy ny lo faritry ny lo no atao hoe faritra mendrika indrindra sady ajaina lina ny faritry ny lo ka tsy avela ho azoazo ny vovoka izy io, tsy avela ho simbasimba izy io. Ary ny tongotra kosa indray no faritra iverina fa ratsy indrindra satria mora mandray ny maloto, mora mandray ny vovoka. Ka le hoe ny hevitra tena hevitra le hoe nanasany Jesosy ny tongotry ny mpianatra dia midika fahavonona an Jesosy hamonjy na dia ireo izay farany ratsy indrindra aza. Zaveriko indray mandeha ny nanasany Jesosy ny tongotry ny mpianatra dia maneho ny fahavonona an Jesosy hamonjy na dia amin'izay atao hoe faran'izay toetra ratsy indrindra aza dia vonona Kristy ny hamonjy azy ireo. Zao voalaza eo amin'ny andininy 5 ary rehefa vita izany dia napidina ny rano tao amin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany. Tena diso fanantenana ireto mpianatra. Tsy fantatra izy ireo nahoana nanao zao fihetsika tsy mampino zao, fihetsika feno fanetretena zao Jesosy. Izao no voalaza eo amin'ny andininy 9 dia nakeo amin'ny Simona Petera izy. Hoy Petera taminy, tompoko, ianao va no anasa ny tongotro? Jesosy namalaka nanao hoe, izay ataoko tsy dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao rahatr'izay. Dia hoy Petera taminy, sanatria raha anasa ny tongotro ianao, tena fandavana, tsy takatry Petera, ny anton'ilay toe-javatra. Aveko ny mandeha fahavononana hamonjy na dia faran'izay ratsy indrindra aza ny hevitra iny nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesosy. Tsy takatry Petera zany. Dia hoy Jesosy namaly azy hoe, raha tsy ho sasaiko ianao dia tsy manana anjara amiko. Taitra indray Petera, taitra Petera. Dia hoy Petera, dia nizao mivoalaza ny lehibateny eo amin'ny andininy 7. Dia hoy Simona Petera tamin'ny, tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako ihany koa. Hitantsika teo tsara fa tena tsy takatry ny mpianatra ny toe-javatra. Ary na Jodasy aza dia tsy faly manoloana izao fihetsika ny hoe mpanjaka satria Jodasy dia nieritreritra an Jesosy izy no lay mpanjaka ka tena tsy nafaly an Jodasy zany toe-javatra izany. Ary dia teo indrindra no nilazany Jesosy ilay toe-javatra zay antony hoy ny voalazan Jesosy eo amin'ny andininy 17 sy manaraka. Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izao tompo sy mpampianatra azy no manasa tongotrareo, ianareo kosa mba tokony fanasa tongotra. Fianarana no omeko anareo mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo. Nisy fianarana goavana mialohan'ny fampisarahana andehanan Jesosy dia niafatra napetraka Jesosy dia zao fianarana hanetry-tena. Zany no fampianarana omeny Jesosy ny fiangonana ankehitriny. Mametraka fanontaniana ny tena koa. Mametraka koa fanontaniana ny tenanao ianao izay miara-mandinika amiko izao. Manahoana ny fandraisanao zany teny Jesosy zany? Manahoana ny fanetretena izay ananantsika kristianina amin'izao fotoana izao? Izao tompo sy mpampianatra azy manasa ny tongotrareo. Fianarana no meko anareo. Ry mpiara-mianatra namako isany, izay manandra tena no ahitry, fa izay manitry tena no asanatra. Tiany Jesosy mantsy nanandra antsika ho any aminy rahatr'izay ka dia ampianarina isika anetry tena. Andriamanitra anie anomeanao ny faniriana indray anaraka izany fianarana omeny Jesosy ny zanany zany. Ny fiangonana dia ampianarina Jesosy anaraka izany fampianarana izany. Ary averitsika indray mandeha fanetretena no nampianarina Jesosy voalohany. Ny afatra voalohany dia afatry ny fanetretena. Andriamanitra nomenao ny fanahy masina ka mba anananao izany toetra manetry tena izany. Sarotra izany, tsy mora izany. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ka atao ny fanahy masina ahatonga anao hanetry tena, hanetry tena satria Jesosy ilay tompontsika dia nanetry tena
nanety tena, eny fa nanety tena hatramin'ny fahafatesana Jesosy. Ombanao any Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity, ka mandritra ny fotoana izay andahananao indray amin'izay rehetra alianao dia mianara manitry tena, fa izay manitry tena no azo sanatra. Tiany Jesosy ny anandratra anao koa ampianary anao izany lesona ny fanitretena izany. Dia ombanao Andriamanitra, hitantana anao izy ary misaotra anao ny aino hatramin'ny faharoa fantarina izao. Ka dia andeha isika hiaraka hivavaka marana izao lohahevitry ny fanitretena izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay fanomenao fianarana sarobidy tamin'ity androany ity, dia ny fianarana ny fanitretena. Nanasa ny tongotry ny mpianatra ianao ary dia nolazai ny teninao fa fianarana ho anay izany. Ampio izahay, ampio ny kristianina rehetra mba hahay hianaraka izany fahamarinana, izany fianarana nomenao anay izany. Dia apetraka tananao ary ny tontolo andronay, izay rehetra ataonay, izay rehetra kasianay na inona ny nataonay, dia aoka ianao eo anilanay mandrakariva. Mpanivavaka tononona saingatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Reriany. Amen. Miraro soanao sy ny ankonanao indray.